tonga soa eto no adloida tanàna ambanivohitra kely amoron-dranomasina aty amin'ny pays de Galles na Wales aty atsimo andrefan'ny Royaume-Uni. Teto no azo lazaina fa nanomboka ny tantaran'ny fivavahana kristianina malagasy, tantara mampetsi-potsay adinoana araka ny teny voasoratra amin'ny Isaia 45:1 manao hoe tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny atylavaka izay ny adiana anareo. Iverina any amin'ny 200 taona lasa isika. Ny taona 1970 dia nisy lehilahy lehibe iray antsoina hoe Thomas Phillips izay avy aty Wales. Pastera tao amin'ny fiangonana ataony hoe Adloïde izy. Indray andro dia namaky gazety ka nahita ny tantaran'i Madagasikara izy. Ontsa ny fony namaky ny zava-nisy ao amin'ity nosy kely atsimon'ny Afrika, anjakan'ny aizina sy ny fanompoan-tsampy ary malagasy maro no amidy andevo ka ahondrana manerana n'izao tontolo izao. Tamin'io andro io dia ny tantara voasoratra tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 no vakiny izay mitantara ny fahitana hitan'ny Paoly ny amin'ilay lehilahy niantso azy ho any Makedonia hitory filazany tsara. Ary nahagaga fa nialina iny koa rehefa natoringa Thomas Phillips dia nanofy izy ka nahita olona nitsangana teo amina nosy kely iray niantsoantso azy manao hoe avy miampitady ka vonjeo zahay. Nanavesatra azy loatra io nofiny io ary inona fa nandresy lahatra azy fa Andriamanitra mihitsy no miantso azy hitory filazantsara any Madagasikara. Saingy ny olana dia izao efa lehibe izy tamin'izany fotoana izany ary manana zanaka maro. Eto amin'ny tranon'ny Thomas Phillips tsika amin'izao fotoana izao zany Thomas Phillips zany dia olona mpampianatra teolojia. Ity toerana ity zany ny toerana nipetrahany ary dia hiditra amin'ny toerana io tsika zao dia andao hijery kely ny ao anatiny ao andao ary. Ataotran'ny Thomas Phillips tsika amin'izao fotoana izao dia teto amin'ity toerana ity, tato amin'ity trano ity izay mbola tsy miova mihitsy ny architecturan'ilay trano tany amin'ny 200 taona lasa tany tato izy namaky gazety momba ny Madagasikara. Ary rehefa namaky gazety momba Madagasikara dia ny tena hoe voakasika be taminatin'ilay izy dia namaky tenin'Andriamanitra koa izy dia ny asan'ny apôstôly 2:12 no nivakiny tamin'izay fotoana izay nisy an'ilay antsoantso ny olona tamin'ny Makedonia hoe tonga avy aty mitory filazantsara. Dia rehefa natory izy tamin'ny alina tato amin'ity trano izy natory dia tato izy no nanofy izy hoe nisy olona avy any Madagasikara miantso anazy avy nipita hoe tonga avy aty mitory filazantsara aminay. Dia tato zany no azo lazaina hoe nanomboka ny fitoriana filazantsara tany Madagasikara. I Thomas Phillips moa dia nanorina akademia teo akaiky ny tranony ianarany olona maniry hitory filazantsara, toerana misy efitrano romonja ary mbola ao hatramin'izao ny vato maneho izany na dia farava zany trano. Indray maraina rehefa tonga mpianatra izy tao amin'io sekoly izay naorina io dia nozarainy tamin'ireo mpianatra ny zavatra nivakiny momba ny Madagasikara sy ny nofiny. Ka rehefa vita ny fitantarana izay nataony dia nanontany izy hoe izy ianareo no andeha ho any Madagasikara hitory filazantsara. Tonga dia nitsangana avy hatrany David Jones ary tsy tapitrizay dia nitsangana koa Thomas Bevanina izay sady nitsangana no nitomany. Iza moa David Jones? David Jones dia lehilahy avy any Wales. David amin'ny teny Wales no anarany. Tao Penrive izy niteraka teo akaiky ny Adloïde ihany zany. Diakona tao amin'ny fiangonan'i Thomas Phillips ny rainy. Ny taona 1970 no niditra nianatra tao amin'ilay akademia izay naorin'ny révérend Thomas Phillips izy. Ary araka ny tantara ny volana septambra 1770 teo amin'ny 17 taonany dia nanofy izy hoe nitory teny tamina firenena lavitra be izay feno olona jentilisa miaina anaty fanompoan-tsampy sy finonom-poana tanteraka. Azo heverina fa toy ny fanamafisana io antso no raisiny io zany ny antso nataon'ny Thomas Phillips ka nahatonga azy tsy nisalasala fa tonga dia nitsangana na ny olo tena ho any Madagasikara. I Thomas Bevanina kosa indray dia lehilahy izay teraka tany Wales ihany koa. Somary sahirakirana ara-pivelomana izy raha oharina amin'ny David Jones, mpiompy izay niasa tamin'ny olona tao Nantgwinfinid ka tao amin'ny toerana fiompiana io no niovany kristianina. Lasa mpiambana tao fiangonan'i Thomas Phillips izy no ny avy eo ary namporosihany Thomas Phillips hianatra tao amin'ny akademia izay naoriny. Tao zany no nandraisan'ny fiantsoana azy hitory filazantsara ho an'i Madagasikara niaraka tamin'i David Jones.
eto amin'ity toeranyity indray a no sekoly a izay nampianarany Thomas Philippe ary araka nefa nytenina tamintsika teo hoe rehefa avy nahazo an'le vision izy a de teto amin'ity toeranyity zany a no mampianatra izy lalana vetivety kely satria ry zao zao ny tranon'ny Thomas Philippe a ry ambonydria de aveny izy a de maketo amin'ity toerana ity efa tsisy mampiasa ntsony ty toeranyity zany am'izao fotoana zao a fa raha tonga eto amin'ity toeranyity ianao a de mahita ohatrany varavarana vato zany hoe tamin'izany fotoana zany a dia efitra anankiroa fotsiny teto de tao zany no nampianarana manao le tanora izay lasa mastera mbola tsisy sekoly a fa tonga de sady otrany hoe sekoly koa zany toerana io tamin'izany fotoana zany de tao anatiny tao a anisan'ny mpianatra tao a David Jones sy Thomas Bevan de tena hoe teto amin'ity toeranyity zany tao amin'io toerana io zany a no nanoloran'izy ireo tena hoe andeha hitory filazantsara any Madagasikara tao amin'io toerana io a izy am'izao fotoana zao a efa propriété privé efa nisy mividy le toerana fa de mbola io ny vato a io ny varavarana nisy an'izany sekoly a nanoloran'ny David Jones sy Thomas Bevan tena ho any Madagasikara zany. Taorina n'io fanoloran-tena io dia nandeha niofana tany amin'ny akademia fanofanana missionnera an'ny fikambanana LMS na hoe London Missionary Society tao Gosport izy roa reo. David Johnson nandeha aloha ny 7 febroary 1979 teo amin'ny 7 taonany ary Thomas Bevan kosa ny 4 jona 1979 teo amin'ny faraka 20 taonany. Nitoery ny fianarana tany Gosport ary naharitra herintaona teo eo zany ka tao koa no nahazon'izy ireo ny dinidinika rehetra momba ny fandehanana ny Madagasikara izay efa tetikasan'ny LMS raha teo moa zany. Rehefa nifarana ny fiofanana tao Gosport dia niverina tany hoe Adloïde izy ireo reo ka natokana hanao ny asa misiona any Madagasikara ny 20 sy ny faraka 20 Aogositra 1779 natrehan'olona 10,000 teo eo zany. Wow! Olona 10,000 be izao no nivavaka ho azy ireo izay fantatra fa andeha ho any Madagasikara ho any amin'izany nosy kely tsy fantatra izany. Niomana andeha ho any Madagasikara amin'izay zany izy ireo reo. No natao a ny fanokanana mpitandrina any David Jones sy Thomas Bevan alohan'ny andehanany nakany Madagasikara ary tsy elany mihitsy ny fiangonana fa tsy nahazaka ny fiangonana satria olona 10,000 etrreto zany 10,000 nisan'ny olona izay tonga nanatrika ary de teto amin'ity toeranyity no natao ny fanokanana de teo zany ny olona rehetrarehetra no mipetraka tamin'izany fotoana izany. Ny 17 Desambra 1779 dia nanambady an'i Lucie Darby David Jones tovovavy izay hitany tany Gosport. Ny 9 febroary 1779 ary izy ireo no niala tany Royaume-Uni ka dia i Thomas Bevan telo mianaka sy David Jones mivady izay bevoka ny vadiny tamin'izany fotoana izany no niaraka nandeha. Dia nilaozana ilay tanàna lehibe hatrizay ny fiangonana ny Taiza ireo ray aman-dreny sy ny havadiana fa andeha ho any amin'izany Madagasikara zany izay tany lavitra dia lavitra mbola anaty aizina toerana tsy fantatra hisedrana olana handeha hamakilay. Ny 3 Jolay 1779 no nigadona tao Maorisy izy ireo. 10 herinandro taorina natokavany tao Maorisy dia niazo any Madagasikara vetrany izy ireo saingy izy ireo lahy aloha no nandeha voalohany ary nigadona tao Tomasina ny 17 Aogositra 1779. Mariana fa herinandro taorinan'io dia teraka tany Maorisy Lucie vadiny David Jones. Tomasina zany ny vavahady nidirana filazantsara teto Madagasikara tonga dia natomboka ny fanorenana sekoly sy ny fampianarana tao Tomasina. Nisy olana no sedraina saingy roso ny asa nisy mpianatra vitsivitsy sady na ampianarina tao Tomasina ary dia hitan'izy ireo fa kinga sy maranitra ny malagasy. Rehefa izany dia niverina nakany Maorisy izy ireo lahy ireo andeha haka ny vady aman-janany tsy niaraka niverina tany Madagasikara nefa izy ireo lahy ireo fa i David Jones telo mianaka no nandeha mialoha ary tonga tao Tamatavy ny volana Novambra. Indrisy anefa fa narary ny tazo izy telo mianaka ka maty vokatra izany ny vadiny David Jones sy ny zanany Menavava ny faraparan'ny taona 1779. Ny fiandohan'ny taona 1779 vao tonga tao Tamatavy i Thomas Bevan mianakavy ary vaovao mampalahelo no nitsena azy ireo. Rehefa niona tamin'ny David Jones
izay mbola nandamaka niady tamin'ny aretina teo am-pandrina izy dia tena mafy ny alahelony. Araka ny tantara dia noraisiny Tomasy Bevanina ny tanan'ny David Jones ary nitomany izy sady ny teny hoe vita ny asako, mahireza sy mahatanjah ianao, tohizo ny asa. Dia hoy David Jones, mangina ianao fa zany eny marary, ianao no salama. Nefa dia nitoy hatrany Tomasy Bevanina nanao hoe ho hitanao fa marina ny teniko, isy olona haka sy handray ny toerako. Indrisy ry havana. Andro vitsy taorina an'izay dia naravo antazoko Tomasy Bevanina telo mianaka. Ka ny 20 Janoary 1970 no maty ny zanaka Tomasy Bevanina. Ny 13 Janoary no maty Tomasy Bevanina. Ny 3 Febroary no maty ny vadiny. Ary samy nalevina tao Tomasina avokoa izy rehetra ireo. Araka ny ambaran'ny olona sasany moa dia tsy tazo ny nahafaty azy ireo fa fanampozinana tamin'ny tangena. Asa aloha fa ny tompony mahalala. Vao nahazo aina kely David Jones dia nandray sambo ny hazo any Maurice avy hatrany. Ivero anie ady-tsainy teny ambonin'izany sambo zany, namoy vady, namoy zanaka, namoy namana. Ary ny asa izay kasaina atao tsy nisy vokatra akory. Mbola iverina vare sa inona no atao? Andriamatoa Charles Telfair, izay sekretera ny gouvernoura farikoara tao Maurice, no nandray azy nandritra ny 410 volana ary nitsabo azy. Nandritra ny fotoana natao Maurice azy zany dia nianatra teny malagasy tamin'ireo malagasy tao izy. I David Jones Sarery zany sisa ny velona tamin'ireo olona enina izay tonga hitory filazantsara tany Madagasikara. Dia mety anontany teny sika manao hoe olona 5,000 be zao ve no indray nivavaka ho azy ireo dia nahoana ny mbola maty ihany ny 5? Hoy ny ambaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Jaona 2:20. Sarotra fantarina ny lalan'Andriamanitra ry havana. Indraindray misy zavatra maro tsy maintsy atrehan'ny mpanompony araka ny ambarany hoe ho asehoko azy ny abetsaka ny zavatra izay tsy maintsy aretany ho voninahitry ny anarako. Asan'ny apôstôly 7:12. Toizantsika ny tantara. Ny volana Novambra 1970 ny tonga tany amin'ny LMS ny vaovao mampalahelo momba azy ireo lahy sy ny ankonany. Ary tamin'izay fotoana izay dia mpiofana tao Gosport David Griffiths, ary izy no voatendry isolon'ny Tomasy Bevanina ary anampin'ny David Jones amin'ny asa fitorinan'ny Madagasikara. I David Griffiths dia mbola teratany Wales ihany koa ary mpianatra Thomas Phillips tao amin'ny akademia izay naoriny. Ny volana Jolay 20 izy no natokana ho misionera tany Guinfe ary niala tany Angletera ny 20 Oktobra ka tonga tao Maurice ny 13 Janoary 2017. Ny taona 2017 zany hoe eritaona talohan'ny natokavan'ny Griffiths tao Maurice dia efa niverina tamin'ny Madagasikara David Jones niaraka tamin'ny James Hastie izay ambasadoran'ny fanjakana Britanika hanao fifampirarahana tamin'ny radama voalohany izay mpanjaka tamin'izany fotoana izany ny amin'ny fampitsaharana ny fanarinana andevo. Noraisiny radama tsara David Jones ary nanomboka nampianatra izy. Ny 20 May 2017 ny tonga Griffiths izay nanampy azy. Ary tamin'io taona io dia niverina nakany Maurice indray David Jones nakavady ny zanaka vavin'ny Révérend Lebrun izay missionnaire tao Maurice. Rehefa niteraka izy ireo taty aoriana dia nataony hoe Lucie ny anaran'ny zanany voalohany, fahatsiarovana ny Lucie ilay vadiny voalohany. Rehefa tonga ny vadiny David Griffiths sy David Jones mivady avy any Maurice dia nanomboka tsara amin'izay ny asa. Ary ny mpanjaka radama voalohany raha teo koa dia tena nakamamy ny asa izay nitanterahan'ny reto misionera. Nahazo fikarakarana manokana, nomena trano, nahazo alalana ampianatra ireo misionera. Ny tsanganarany sekoly teo Andohalo, ny fiangonana teo Ambatonakanga ary nampiana ny misionera anglisy. Tena sakaizan'ny civilisation na radama ary narafitra ny alfabeta malagasy. Ry David Jones sy Griffiths zany no nanao niaraka tamin'ireo malagasy vitsivitsy ny alfabeta malagasy. Dia nadika tamin'ny teny malagasy koa ny baiboly manontolo ka vita izany ny taona 5:7. Madagasikara ny firenena afrikanina voalohany manana baiboly voadika tamin'ny teny pireneny ary malaza ho ny dika teny malagasy no anisan'ny tsara indrindra amin'ireo dika teny aty Afrika. Na dia teo aza ny fanenjehana mahavaivay
sy ny fankahalana ny fivavahana kristianina izay nataon'ny prime ministre Rainiaro sy ny mpanjakarana valina voalohany dia tsy nety maty ny afo sy ny finoana izay nentiny ry David Jones sy ry David Griffiths ary ireo namany. Malagasy maro ny samaty ho an'i Kristy. Misy ireo nidorana velona, navarina teny am-pamarinana, le fonina teny am-bopotsy, nitoram-bato teny fiadanana, ary na dia nidorana aza ny Baiboly, ny finoan'ny Malagasy tsy nety levona. Mbola tantara hafa mihitsy ny tantaran'ireo martiora Malagasy, ary tena mampahery be koa ny mianatra sy mamaky azy ireo. Somary andingana kely sika rehefa maty Ranavalona voalohany dia afaka nivavaka malalaka amin'izay ny Malagasy, ary ny isan'ny kristianina taorian'ny fanenjehana dia be lavitra noho ny isan'ny kristianina taolohan'ny fanenjehana. Niposaka indray izany ny masoandro, ary tonga koa ireo misionera avy any Norvège, tonga ny katolika sy ny protestanta frantsay, tonga koa ny frensy avy any Angletera, niroborobo ny asa fitoriana filazantsara, ary nisy mihitsy ny fizaran-tany nataon'ireo misionera tamin'izany fotoana izany. Rehefa niverina ny fahaleovantena ny taona 1790 misionera katolika dia efa nanangana ny fiangonana katolika. Ny misionera norvézianina dia lasa fiangonana loterianina malagasy, ary ny LMS sy ny MPF ireo misionera protestanta frantsay ary ny frensy kosa dia nitambatra ka niteraka ny FJKM na fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny 18 Aogositra 1790. Ankehitriny roanjato taona ty aoriana, maro be ireo malagasy kristianina, ary misy ireo miparitaka manerana izao tontolo izao izay mbola maro no miazona ny finoana izay nampitainy ny misionera. Fiainan'olona maro ny ova, ny lapan'ny mpanjaka eny Manjakamiadana aza dia nisy fiangonana naorina. Mariana fa any Jerosalema tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka sy ny eny Manjakamiadana eo Antananarivo ihany no misy lapan'ny mpanjaka mifanila amina tempolo izany manerana izao tontolo izao. Mahery fotsika ireo misionera ireo ry havana, ary izy ireo koa mbola nanoratra ny akabetsahan'ny hira ao amin'ny firana FFPM. Aza adino aza adino izany ny kristianina malagasy. Rehefa tonga eto ny Adloïde ianao dia hita takela-bato vita amin'ny marbre avy any Madagasikara izay nomen'ny kristianina malagasy mipetraka eo amin'ny rindrin'ny altaran'ny fiangonana. Ary eo ivelan'ny fiangonana ihany koa dia misy tsangam-bato misy sarina anjely eny ambony fahatsiarovana ny Thomas Phillips, ilay pastera izay nitondra io fiangonana io nandritry ny 40 taona mahery, sy ry David Jones ary Thomas Bevan. Ary misy azo natao izay mamitina fohy ny asa nataon'ireo misionera mpamaky tany Madagasikara ihany koa eo akaiky ny varavarana fidirana ao amin'izany fiangonana izany. Ao ambadiky ny fiangonana no misy ny fasan'ny Thomas Phillips sy David Griffiths, izay samy misy soratra amin'ny tantara ny asa lehibe nataony. Mandalo tokoa sika saingy ny asa vita no mitoetra. Ary ianao, inona ny asa ho voasoratra amitina ny fahavelomanao? Izay ny tantara ny nidiran'ny filazantsara tany Madagasikara, fa izao no afatra ho antsika kristianina malagasy. Toreo ny filazantsara. Toy izy ny asa izay efa natomboky David Jones sy Thomas Bevan ary David Griffiths, mbola misy toerana maro maizina ao Madagasikara, ary mbola maro no andevy ny fahotana. Mila anao miandry anao mba hamafy izany vo, fantatrao ka lazao ambarao Jesosy. Na olona roa aza afaka manova tantara rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Ny faniriana dia izao, engane mba hisy vakoka hisokatra any Madagasikara, hiraketana sy hanehoana izany tantara rehetrarehetra izany mba tsy ho adin'ny taranaka ty aoriana ny andohana. Ito mpamaranana dia aoka ho tsaroantsika ry havana fa manana trosa isika ho an'ity tanàna kely ity. Andriamanitra moa dia mifidy ny kely mandrakariva hanehoana zavatra mahagaga sy lehibe. Indroa isam-bolana sisa no misokatra ny fiangonana, ary olona efa antitra vitsivitsy sisa ny tonga mivavaka. Mila fifohazam-panahy ny fiangonana ty a Wales. Ny fanontaniana petraka amintsika dia izao: iza sika ny vonona hitory filazantsara aty Wales? Tsarovo ny vatolampy izay nakananareo sy ny atilavaka izay niadinanareo, izay atoko faraka amin'ny 52 man'Andriamanitra rerany voninahitra. Amen. Misy maro ao an-tsaha mitaraina ka